ka ty ampahiranareo fotsiny androany tsy voatery ataotra zany ianao mety atsiary tahotra zany ianao fa tsy voatery atahotra zany fa tena misy fahasamihafana mihitsy hoe mahatsiary tahotra tsy ny hoe tena matahotra fa afaka mitomandroso ianao miaraka miloarika mangovotra sy ny molotra maina ary fo midobodoboka dia afaka milaza fotsiny hoe Andriamanitra miaraka amiko ary tsy mba andao na afoy ahy izy ary tonga mba hanao izay zavatra rehetra tokony ataoko a za tsy atahotra zany. Androany dia tia hampianatra anareo zany hoe miatrika tahotra sy mitady fahafahana zany. Hitako fa tena mahagaga mihitsy ny abetsaky ny tahotra angalarina avy amin'ny olona sy ny fitondrana zany fampijaliana eo amin'ny fiainany. Za mino fa ny tahotra dia fanahy lehibe iray izay ampiasain'ny Satana mba hiazonana ny olona tsy handroso zany mihitsy. Tsy manana afatra izay teny aminareo hoe ahoana no tsy ahatsiarovana tahotra. Za afaka mampianatra anareo ny fomba fiatrehana tahotra ka tsy hamelana zany ifehanareo. Araka ny atrehanareo zany ny enany fanelingelenany devoly anareo amin'izany. Ny finoana dia ilay zavatra tokana mandresy ny tahotra. Raha manana finoana isika dia mandray avy amin'Andriamanitra zany. Raha manana tahotra isika dia mandray avy amin'ny fahavalo zany. Fahafahana amin'ny tahotra dia midika tsotra hoe tsy mamela ny tahotra fehantsika. Mety hatsapa fihetsem-po na sorotra aretin'ny tahotra isika fa afaka manda izany fandrahonana zany isika. Mianatra mankatao an'Andriamanitra ary mino fa momba antsika amin'ny fotoana rehetra foana izy ary miezaka mandroso isika na dia misy tahotra aza. Faherezana midika mitohy manao fandrosoana foana na dia mbola mahatsiaro matahotra aza ianao. Mianatra manao izany amin'ny tahotra isika. Fa misy fahanambarana lehibe sy fahalalana izay nomen'Andriamanitra efa 20 taona lasa angamba raha izay. Hitako fa raha mbola mahatsiaro tahotra foana fa kanosa taloha nefa mbola mitady izay tsy ahatsiarovako tahotra foana. Fa aveo nianatra fa ny tahotra dia tsy maintsy misy foana ary izay ihany ny fomba tokany hiazonan'ny Satana antsika tsy handroso, tsy hisy fotoana iainantsika ka tsy ahatsiarovantsika tahotra foana izany fa arakaraka ny anekentsika izany no itombon'ny fifehezana zany antsika. Ny sasany aminareo zao mety miatrika tahotra mampivarahotsana eo amin'ny fiainanareo. Tahotra fahafa, tahotra tsy fahita. Mety manana tahotra ianao zao izay tsy hitanao akory izay ilazany zany amin'ny olona. Ny lisitry ny tahotra izay atrehan'ny olona amin'izao ange dia pejy tena lava tokoa rehefa tena tiatianao zany. Araka ny atrehanao tahotra no ahatonganao anao izay tianao atao izay tokony ataonao ary tsy maintsy ho ataonao na hatsiaro tahotra ianao na tsy. Fa izany no ampalemy dia ampalemy azy eo amin'ny fiainanao. Fa tiako inoanareo androany fa tsy afaka entina mbavaka hiala zany ny tahotra. Mila atrehanao zany fa mila mianatra ianao mba tsy hatahotra ny tahotra. Tahotra, tahotra izay azo adika ihany koa hoe profi-diso izay hita mivaingana. Le izy manao izay atsapanao fa izy zavatra hitranga izay mety tsy hitranga zany mihitsy azy. Za tena mino fa mety matahotra zavatra eo fiainanao ianao. Fa ny ankamaroany zavatra izay atahorantsika matetika tsy mitranga akory ary na dia mitranga azy zany le tahotra izay navelantsika ampijaly antsika matetika ratsy lavitra noho izay va mitranga raha hitranga akory azy zany. Za koa tia hampahiranareo mba handositra ny ahiahy satria tena mifanakaiky kely amin'ny tahotra izany. Tondra mivatana amin'ny tahotra zany ary milaza matetika isika hoe manany amin'ny fandehanana miantsena, manany amin'ny fandehanana amin'ny embouteillage. Mety efa nisy aminareo azy efa nanafisainana hoe manany fitondrana fiarahamonina-petso rehefa vita ny conférence. Ianao mihitsy zany no efa mandamina ny fangalana devoly aminao ny fifaliana izay azonao teto satria ianao no efa manao sy mikotrika izany ao andohanao fa manahy ianao ny hiverina ody any an-trano. Andriamanitra tsy nitondranao teto mba nahinao ny hiverenana ody fa hitondranao teto izy mba nanomeanao fitaovana odindray. Miaraka amin'ny toetra hafa noho ny tamin'ny ianao niala tany. Tia handefanao ody izy, feno hery, feno finoana fa tsy hanahy ireo zavatra rehetra izay efa nampanahinao foana tamin'ny ianao niala tany. Ary androany dia tia hampianatra anareo mikasika ireo karazana tahotra fito samihafa. Ny sasany amin'ireo mety haka fotoana lavalava kokoa noho ny hafa. Ny sasany amin'izany mety efa mahazatra anareo ka mety ho ampatsevina fotsiny ihany. Sasany indray mety ho tena vaovao mihitsy aminareo zavatra izay ananantsika fironana amin'ny tahotra izay mety tsy mbola nosainao akory ka
ny ray voalohany izay tiako resana anareo dia nitahotra ny korotana fitsapahana ary ny fanenjehana. Tiako ny anomboka izany amin'ny filazana fa tsy ilaina ny atahoran'izany izao na dia azo anareo ary ireo. Nisy vehivavy nilaza tamiko indray mandeha namako izy io. Nanomboka hiditra ny 5 taonany izy dia efa izay izy vao bevoaka voalohany. Ary tena natahotra mafy izy ny amin'ny fiterahana. Dia hoy izy hoe tena matahotra mihitsy so arary be zany. Dia hoy hoe afaka mamaha zany aho. Ianao koa tsy voatery atahotra izany fa marary aloha zany e. Fa vehivavy atapitrisany efa nandalo zany fa mbola velona ihany zareo. Tsy tokony mamela ny tenantsika anomboka tahotra zavatra izany sika izay azo antoka fa tsy maintsy hitranga satria raha matahotra izany sika dia vao maika izany ampitombondray ilay hirifiry ho mafy kokoa. Fa fantatra foana ny tenanao rehefa misy fangirifirinany amin'ny vatanao hafany. Tahaka ny nananako ilay fitaovana amin'ny teny taloha tamin'ny lamosiko narary. Nandritry ny heritaona sy tapany ary tena enjana mihitsy zany ary tamin'izany nanomboka nampiasa sezika nanomboka tamin'izay nanapahako-hevitra hitiavana azy. Hitako hoe efa tena antitra afaka manao izay tiako atao fa matetika te hipetraka fotsiny dia izay. Fa mavitrika kokoa ianao rehefa antitra ianareo ve izany izao? Tsy mitady izay ilana sitraka amin'olo izany intsony ianao. Tsy izany intsony hitanareo tena malalaka mihitsy ianao no tonga ianao marina dia manao izay tianao. Azonareo ve dia hoy izy tamiko hoe mba ataovy izay tsy hiasana saina loatra ary mitandrema tsara mihitsy fa mety arary ny atokao araka ny anaovanao izao ka arakaraky ny atahorantsika ilay hirifiry ny vao maika maharatsy izany fa ohatran'izany foana amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana. Inona moa ny zavatra lazainanao rehefa hiteraka? Miaina tsara, manena, miaina tsara, manena. Fa za koa tia hampiasa izany fepetra izany ka izary izany aminareo androany hoe ny amin'ireo zavatra rehetra atahoranareo ny fahatahoran'izany dia vao maika manaratsy izany koa. Fa raha fantatrareo fa tsy maintsy hiatrika izany foana ianao dia tena tsy misy antony tokony atahoran'izany mihitsy. Ny zavatra ilaina lazainao dia hoe Andriamanitra dia hanome ny fahasoavana rehefa tonga ny fotoana ary afaka manao ny zavatra rehetra izay ilaina atao koa amin'ny alalan'i Kristy izay mampahery ahy. Tsy mora ny fiainana, fantatsika rehetra izany. Fa Andriamanitra manome fitaovana antsika amin'ny hery tsy takatry ny sain'ny fanamasina mba hanao zavatsarotra amin'ny endrika mitsiky sy fifaliana ao am-ponao ao. Isika dia voaosotry ny fanamasina ho amin'ny mafy. Amen. Azonareo ave? Isika dia voaosotry ny fanamasina ho amin'ny mafy. Tsy voatery azo ny zavatra rehetra amin'ny moro izany sika tsy hoe be atraitra fa feno ny fanamasina. Piady manana ny herin'Andriamanitra eo fiainantsika sika mba hanao zavatra lehibe. Dia efa izao dia nidresaka zavatra izay tamaraina mikasika ny firenentsika. Dia nidresaka amin'ny tantarana izy dia naka ohatra lehibe iray ny amin'ny fomba famakiana tantara marina amin'ny boky izay misy ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra ao anatiny dia tahaka ireny hoe zavatra misy hery miafin'ireny rehefa mamaky ilay zavatra nataon'Andriamanitra ianao tamin'ny andro taloha teo amin'ny firenentsika satria ny olona dia tena niankina tamin'ny ten'Andriamanitra mihitsy ny lalànantsika dia niankina tamin'izany. Ka hoy izy hoe raha ohatra ka hisoronao ao anatin'ny tantaran'Andriamanitra izay izany mihitsy mitranga ankehitriny. Ny akamaroan'ny boky any am-pianarana sy ny tranomboky ankehitriny tsy manana n'Andriamanitra ao anatiny intsony ka ny any anananao dia ny voajanahary. Izao raha tsy misy an'Andriamanitra dia voajanahary sisika dia tsy izay vitan'ny olona rehetra ihany vitantsika fa manana ny mihoatra sika. Satria sika manana ilay miavaka dia afaka miaina fiainana miavaka sy fiainana mahagaga ka ty ampahirinareo fotsiny androany. Tsy voatery ataotra izany ianao, mety hatsiaro tahotra ihany ianao fa tsy voatery ataotra izany. Tena misy fahasamihafana mihitsy ny hoe mahatsiaro tahotra sy ny hoe tena matahotra. Afaka mitoy mandroso ianao miaraka amin'ny lohalika mangovitra sy ny molotra maina ary ny fo midobodoboka dia afaka milaza fotsiny hoe Andriamanitra miaraka amiko ary tsy mba handao na hafoy ahy izy ary tonga mbanao izay zavatra rehetra tokony ataoko za tsy atahotra izany. Inona moa no azon'ny olona atao amiko? Misy olona vonany amin'izany ve eo amin'ny fiainany? Saotra tompo. Ka tsy tokony atahotra korotana izany ianao. Tsy tokony atahotra izay mety korotana ho avy izany ianao ary tena ho avy izany. Dia hoe ianao hoe toa tsy mampahery izany, marina izany. Za aloha dia tsy handainga aminareo fa tena
adalana ho amihitsy ny ejoreo dia ilaza aminareo hitanareo raha efa zatra ny amin'ny finoninareo dia afaka manakana ny devola orinanareo ary tsy afaka ny hitondra olana eo amin'ny fiainanareo tsony izy tena ratsy zany za miny fa ny olona dia miverin-dalana vokatra fampianarana oatra zany hoe efa voavonjatra zareo dia zao jesosy dia andamina ny zavatra rehetra eo fiainanareo tena mety zany fa tena mety mbola haka fotoana lavalavitra mihoatra no zay tianao zany fa tia ny anatra anao zavatra sarotra miaraka aminy sika fa tsy nitsoaka ny zavatra sarotra rehetra zay vo mba hifaly maraka toko faefatra andiny fadimy amin'ny telopolo jesosy tao an-tsampokely niaraka tamin'ny mpianatra dia hoy izy hoe ndao sika hita ho eny ampita zao rehefa niteny jesosy hoe ndao sika hita ho eny ampita dia afaka mananantoka ianao fa tsy maintsy tafita tena tsotra kely mihitsy zany dia ndao jerena indray zava-nitranga manaraka ary rehefa nampodiany mpianatra ny vahoaka dia nentiny tamin'ny sambokely io tamin'izao ihany jesosy ary nisy sambokely hafa koa niaraka taminy ary nisy tafy io-drivotra mahery karazana rivodoza mihitsy zany ary ny anjerazerany ny alon-drano no sambokely ka nila ho fenon-drano dia hoy jesosy hoe ndao sika hita ho eny ampita ny zavatra tranga manaraka dia tafidrivotra fa izy tena dia natory teo ambonin'ny sambokely natory ianao ve zao mahatsiaro hoe matory jesosy eo amin'ny fiainanao ary namoa azy izy ireo ka nanao tamin'ny hoe mpampianatra o tsy mampanina anao ve nafaty anay ary ny fo izy dia niteny mafindrivotra sady nilaza tamin-dramasony hoe mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro dia lasa tony tahaka ireny hoe reraky ny fisamboaravoarany mafy teo ireny zao tia hanome sombonkely aminareo avy amin'io andin'io jesosy tsy afaka niteny fiadanana ho an'ny tafiotra zany raha toy izy tezitra tsy afaka milaza fiadanana ianao raha tsy manana fiadanana aloha ary ny ataontsika matetika dia manana tranga mampatezitra sika dia velantsika mpatezitra atsika zany dia avy eo ny atezerantsika manao ilay tranga mampatezitra ho ratsiratsy kokoa hatrany sika ihany no mampitombo ny olantsika sy maharatsy azy kokoa hatrany fa rehefa mitoetra amin'ny fiadanana foana ianao dia tsy hitany devoly izay atao anao zany zao dia manome azy ny fandravan'ny atezerana rehefa manary ny zavatra rehetra ao aminao izy izay ainy ny fomba anaovana azy nefa ianao mbola mitoy amin'ny fiadanana foana ihany dia mandeha amin'ny fitiavana sy mihazona ny fideran'Andriamanitra zao dia ilaza aminareo ny fomba fanaovana fiadina ara-panahy amin'ny fomba tsotra kanefa mbola mankafy ny fiainanao ianao ny andiny fahaefapolo ary hoy izy taminy nahoana no sarotahotra nareo tsy mbola manam-pinoana ve nareo tsy tena manana fahatokiana ve amin'tika teny sasa milaza fa nyteny mafy azy ireo izy ny amin'ny taony mila nanantsika atoka fa tao amin'ilay tafiotra dia mbola mijano ilay sika tamin'ny mbola tsy nisy tafiotra ihany sika ao anaty tafiotra dia mila mitoetra mitovy amin'ilay sika tamin'ny mbola tsy nisy tafiotra ihany sika ina moa dikan'izany hoe manoatra ny mpandresy zany za tena mino fa zany ntsika fa ianareo efa malala fa efa nahazo fandresena sady melohan'ny antokavan'ny olana araka izany aza rehefa mandreny olana nareo fa tsy voatery tezitra mikasika izany sika izao fotsiny lazao fantatra fa tsy maintsy andresy mety tsy maintsy andalo zao aloha fa Andriamanitra omba tsy hoe tena tiako zany fa tsy anadala tena mikasika izany nefa afaka ataoko ihany zany raha tsy maintsy ataoko fa tsy hamely izany angalatra ny hafaliako sy ny fiadanako tsy hamely izany animba ny androko fa nao fotsiny izay rehetra ilaina ataoko amin'ny anaran'i Jesosy amen tsika zany manan-javatra zay efa fanaontsika matetika foana za zao manana andraikitra amin'ny fikarakarana ny antoako manano tena zay tsy mba mananjanaka mihitsy dia eo koa ndreniko dia 7 taona ary ny antoako 4 ary izy roa ireo dia any amin'ireny trano fitezanam-pianatra ireny ndreniko zao dia avy any nafindra ny marina nafindra ao any amin'ny centre fanaraha-maso ny fahasalamana satria tsy dia tsara izy ary tamin'ny marainy zao dia nentina tany amin'ny hôpitaly izy satria tsy milamina ny fitepon'ny fony ary efa fandroany zao dia tsy maintsy natao zay ampatoriana azy anajanonana ny fony dia amerenany zandray avy eo ary ny zanako vavy dia tena nanampy apetsaka mihitsy nefa mananjana-keniny eo ka raha olona mananjana-keniny zany ianao dia saika tsy manam-potoana zany mihitsy fa satria izaho amin'ny voyage sy tena sahirana koa dia tsy mahavity rery koa raha tsy eo ry zareo fa ary zareo aloha dia tena ny farany teo zao zahay tena sahirana mihitsy satria be da be ny zava-nitranga ny fanaovana fotoana amin'ny dokotera maro dia misy zavatra hafa ihany koa dia mandeha any amin'ny toeram-panaraha-maso dia milentina any amin'ny hôpitaly izy dia avy eo zany za tany ivelan'ny tanàna fa misy
olona tsy maintsy mandeha any dia niantso ny zanako vavy dia lasa hoe tena tsy tiako mihitsy milaza zao fa hoe dia nahazo anjo tamin'ilay mpitaiza tao an-trano fa bebe dia nentina tany hôpitaly fa hoe nanan'olana izy dia hoy ny zanako vavy eny ary fa horaisiko an-tanana izy dia za zany na tsy ary hoe tena ohatry ny hafahafa tamiko zany fa izy hoe hitanao zao ry mama tsy manino zany ain'olo zany ary tena faly mihitsy hoe andriamanitra malalo tena mba tiako raha nanatoetra tahaka izany tamin'ny nandalo tamin'izao taona zao tena faly fa nanana fampianarana tsara noho ny ahy izy ary resaka mikasika izany sika androany fa izy hoe tsy maintsy atao zany tsy misy tokony atezitra amin'ny zavatra izay tsy maintsy ataonao foana ihany ary hitanareo zao manantena fa andray zavatra avy amin'izany nareo androany tsy misy antony tokony atezitra amin'ny zavatra izay tsy maintsy ataonao foana satria ny fahatezeranao mikasika izany dia tsy hanovaninina mihitsy fa vao mainka izany anahiranao anao foana ihany ka manana fehezanteny kely azy zay tiako atsofoka amponareo androany izay nisoratako nameno notiko zany zao dia milaza tsotra hoe atreo zany dia aza matahotra atreo zany dia aza matahotra Korintiana voalohany toko 4:7 Paul laza hoe fa varavarana lehibe ny vovoa azoko miasa tsara nefa maro ny mpanohitra ny fahafahamiasa dia misy mpanohitra za milaza zany hoe fisondrotana tondra devoly vaovao foana koa afaka mivavaka ao an'izany fisondrotana izany ampiasana ianao fa milaza aminao lasa mpanaramaso ianao ho lehibe zany ihany koa midika fa ho betsaka ny olona tsy ho tianao tsy mieritreritra tsy fahombiazana fa teny izany ny fahamarinana nareo zao mihevitra fa tia adao ny olona rehetra fa diso zany tsy hoe zay rehetra ataonao dia avokoa ny olona manao an'izany ary arakaraky nisan'ny olona ampianariko no isan'ny zavatra tsy maintsy atrehako mila manao safidy amin'ny fiainana ianao izay azonanao ny masonao amin'ny zavatra mahomby sy ireo zavatra tsara dia andeha amela ny olona rehetra izay tsy manao afa-tsy ny fanankianana dia ny anakiana foana ihany fa tsy amela azy ireo ahatezitra anao na ihany koa anary ny fifantoanao dia tsy vitanao izay zavatra tokony ataonao amin'ny fiainanao fa mila mahafantatra an'Andriamanitra ianao mila fantatra izy ianao aminy mila fantatra fa tianao izy manana planina izy eo amin'ny fanafahananao mialohany hanananao olana akory azy efa nanan'Andriamanitra sady ny planiny fanafahananao zany hoe efa vitany sady ny planiny fanafahananao ary mila mianatra ny fomba ilazana izay voalazan'ny Baiboly sika tsy mila miady amin'ity karazana tia fa tsy hany ady fa n'Andriamanitra fa za dia hijanona amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ka raha miteny anao zavatra izy ataoko izany fa za dia hiditra amin'ny fisaharany ary iandry azy anao ny fahavaloko eo amin'ny fitoeran-tongotro aho tiako anapa-kevitra nareo androana dia andro ray fotsiny azy no nananareo eto tany dia ho ankafizinareo zany aza vela ampijalanareo amin'ny tahotra izany ny devoly larana faharoa ny tahotra tsy ahazo izay zavatra tadavintsika rehefa manomboka manontany olona ianao hoe inona ny zavatra tadavinao dia mientana daholo ny vahoaka fa ahoana kosa ary raha mangataka amin'Andriamanitra ianao mba hanaovany zavatra nefa tsy ilay tadavinao ny tiana tao hitanareo fa tsisy mitehaka na dia ray aza tsisy olona nitehaka mihitsy dia tahaka ny hoe tsy afatra ho andrehetra zany angamba fa ny marina afaka miteny aminareo fa tsy azo izay zavatra rehetra tadavinareo zany nareo sasany zao mivavaka ao an'ny tsy fahampiana sasany mivavaka fa diso fangataka ny sasany mangataka zavatra izay tena nimba nareo mihitsy izay tsy fantatrareo akory fa tsy ny olona rehetra no azo izay zavatra tadaviny fa raha tena tian'Andriamanitra tsy mahatoky azy ianao dia mbola afaka ny faly foana zany hoe arakaraky ny tadavantsika zavatra iray no ampitahorany zany atsika ka raha vao misy soritra kely ny amin'ny tsy azonao zany dia hoana moa raha tsy manzo vady mihitsy zany dia tena tsy hanambady mihitsy ianao zany ary misy lafiratsiny zany fa hitanareo tsy voatery angataka fahazondana amin'olo zany ianao rehefa anao zany efa tiako zany manambady zany za akory tsy manambady zany hoe manambady zany fa milaza fotsiny aho hoe afaka mifaly foana ianao na zany na tsy zany dia hoana mora zany dia hoana raha zao dia mihevitra fa tsy ahazaka zany ary tena tafaotra loatra amiko zany ary tsy atro ndray andro tsony za tsy takatry ny saina marina e ataovy miavaka ny fiainanao dia mino fa afaka manao izay rehetra ilainao atao ianao fa ianao tsy voatery hanana
tsy voatery anambady zany ianao vao hifaly zay vao hifaly, tsy voatery ananjanaka ianao vao mba hifaly, tsy voatery sondra amin'ny asa ianao vao hifaly ao ampiasana, tsy voatery lasa mpampiasa ianao zay vao mba hifaly, fa ny fifaliana ao anatinao. Mariny hoy aho hoe miainao anatinao ny afaliana. Matahotra so tsy azoko izay tadaviko, hitanareo mandra-panaonao ilay vavaky Jesosy hoe raha zao tao dia sory amiko tsikapoko ty nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao dia mbola anana tahotra foana ianao ny fiainanao ny amin'ny tsy azony izany. Arak'izany zao dia mihevitra fa mivavaka betsaka ao an'izay tadavintsika isika. Fa tokony hoe Andriamanitra mitady izay tadavinao a. Tiako izay tianao Tompo. Ampifalifaly ny tenako ao aminao a dia mehoany fanindriny foky izay mety marina matoky anao hanome azy arariny. Ka rehefa mahita zavatra mazava tsara ao amin'ny teny dia afaka mandeha amin'ny fahasahiana dia mivavaka ao an'izany. Fa raha hita fa tsy mahomby izany dia mivavaka hoe Andriamanitra mangataka anao izao ity zavatra ity everiko fa ilaiko fa raha tsy mety dia aza omena ahy. Satria dia nanan-javatra vitsy izay tsy nety tamin'ny fiainako dia matoky fa tsy tianao izany. Mariny, firy aminareo zao ny vodikodina foana dia manao izay iasana araka nofo dia mahazo zavatra izay tsy mety aminao akory. Fa avy eo ianao tena manenina mihitsy ny amin'izany. Tena kivy. Andriamanitra no hanome anao izay mendrika anao dia ho atolony anao izany amin'ny fotoana mahamety sy amin'ny fomba marina, ary mila matoky izany sika sy tsy hanatahotra mihitsy ny amin'ny hoe sao dia tsy azo izay tadavintsika eo. Tsy mila atahoranao izany afaka atrehanao izany. Tsy ho tanteraka foana izay ilainao. Ny olona rehetra mipetraka eto androany zao tsy azo ny zavatra rehetra izay tadaviny izany. Hitanareo fa tsisy mitehaka. Rehefa nampitantrana anareo mialoha aza fa mbola tsisy nitehaka ihany. Dia tahaka ireny orona tsara tsy misy feo indreny izany. Izany ve? Tsy mampime izany ve sika? Tena mampime sika? La nofintsika dia azo izany foana. Dia azo izany foana. Andriamanitra tsy manome antsika izay ilaintsika foana fizy anefa dia manome izay zavatra tena miasa ahatsaratsika foana. Tsy hoe satria misy zavatra tsy dia tsara aloha izao dia izany no midika fa tsy hanao zavatra tsara izany amin'ny farany. Fa mihevitra fa tena voafaritra mihitsy isika ny amin'ny azon'izay tadavintsika foana. Efa nanana taona maro dia maro tamin'ny fiainako aho izay tsy nahafahako ny faly mihitsy raha tsy tanteraka ny tadaviko. Fa azon'izay tadaviko dia tahaka ireny rongony ireny tamiko. Izany hoe raha vao tsy tanteraka ny sitrapoko dia malaelo avy hatrany aho. Eo ny eo, marina misy mahazo ilazaiko ve? Raha afaka mampiasa ny olona rehetra dia mifehy azy ireo izay rehetra tonatiko izany dia lasa efa tena leon'izany mihitsy io kristianina ny fihetsoko izany fa dia tena nifehezin'ny trangam-piainako tanteraka. Nifehezin'ny trangam-piainako tanteraka rehefa azoko izay ny tadaviko dia faly aho fa raha tsy izany dia malaelo aho. Ary tena leon'izany ary rehefa tena leon'izany ianao dia afaka soloinao izany eo amin'ny fiainanao. Dia ilazanao hoe tsy mba hiaino ohatr'izany intsony aho fa hanao an'Andriamanitra iandraikitra ny fiainako atoky azy mihoatra ny fahatoky-tenako ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalako tsy mba lalanareo. Avelao izy ho Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Sika ihany no manome fahantrana tsy halazaina amin'ny fiainantsika amin'ny fitadavana izay ilaintsika. Fa raha maniry izay zavatra tadavin'Andriamanitra sika mihoatra noho izay tadavintsika, ny fiadanana sy ny fifaliantsika dia tena hitombo be mihitsy. Ary veriko lazaina indray izany tsy isy tokony hatahorana izay tsy azonao izay ilainao ny marina dia tsy azo izay tadavinao foana ianao. Ka mianara mankafy ny zava-misy sa tsy izany? Azonareo amin'izay izany? Eny ary. Izao te hilaza zavatra indrindra ho an'ny mpijery tele antsika amin'izao. Nareo koa tsy azo izay zavatra tadavinareo izany foana. Ka aza mihevitra hoe ny olon-lety foana ihany ny resahako ka tsy tafiditra ao anatin'izany nareo. Ka aza noho ny fihodiko-dinana miezaka manao izay hanomezan'Andriamanitra anao izay tadavinao dia ianaranao ny fomba ilazana izay lazain'i Jesosy hoe raha eo aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy. Amen. Laharana 7. Ny tahotry ny tsy fahatanterahana.
afaka mandresy zany mihitsy ianao satria tsy ilaina matahotra zany tsy tanteraka zany ianao ary tsy ho tanteraka zany mihitsy ary tsy ahatratra ny fahateterahana zany mihitsy sika raha mbola eto tany ka mitondra ny tena ny nofo ny tanteraka aloha tsy mitombony na zany fiangonana tanteraka na ko asa tanteraka na olona tanteraka hovadiana na zanaka tena tanteraka ny fahatanterahany dia zavatra mbola ho avy fa tsy mbola tonga eto aloha izao ka ianao koa zany afaka ny lamintsaina ihanyna dia mbola tsy tanteraka azy tena fitahiana lehibe ho anay ianao misaotra ny amin'ny fandaran'i Joyce Meyer ny fahaizana mankafy ny andavanandrom-piainana raha toa ka mahalinanao ny ahalala bebe kokoa ny amin'ny asa mizaran'i Kristy sy mitiany olona na koa tia azo boky kely maimaim-pona ianao dia mandefasa hafatra ao amin'ny 033 15 808 15 na 034 20 808 20 dia manantena ny andray ny hafatrao ao amin'ny 033 15 808 15 na 034 20 808 20 misaotra anao